Mbola manantitra trano ny araba ho anao rehetra ny tokantrano andy ny meteonao aranao amin'ity alina ity. Raha alohantsika jery ny sary azo amin'ny zanabolana raha ny sary no jerenina dia mbola matanjaka trano ilay anticyclone izay ato atsimo atsinanany nosy ato. Vokatr'izay dia mafy ny fitsokon'ny rivotra saika manerana ny nosy fa somary mafy kokoa izany indrindra n'ity amin'ny morontsiraka tsinanany nosy ity. Tahaka izao no mety ho toetrandrontsika rahampitso lakamisy. Raha ny maraina dia isy orana malefaka aty amin'ny faritry Sava mpaka ka aty amin'ny faritry Vatovavy fitovinany aty. Ny avoantany moa dia andrahona mety orana herika izany aty amin'ny faritry Nalamanga sy Itasy aty. Ny faritra sisa dia efa miasa ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandronay dia mbola mitoetra trano ny orana aty amin'ny faritra morontsiraka tsinanany nosy aty. Aty avoantany moa izany dia andrahona trany ary ilany andrefa Madagasikara dia homaina atrandy. Ny maripanina voavinavinana rahampitso maraina indray dia ahitana fidinana izany indrindra aty amin'ny morontsiraka andrefa ny nosy aty. Fa ny aty avoantany dia mbola manodidina ny 7 hatramin'ny 12 degré Celsius atrandy. Raha ny tolakandronay no jerentsika dia tazantsika amin'izao fa raha mila fanana izany no amin'izao dia mandehana nyreto morontsiraka andrefan'ny Madagasikara rehetra satria dia mihoatra ny 30 degré Celsius daholo izy ireo. Ny mety toetrandro indray tanan-dehibe ivelan'i Madagasikara reto indray dia tahaka izao izany. Balika ny andro any Milan, norina tandrifin-drahona any Paris, hoarakotroka izany any Bangkok, ndrahona any Nairobi ary fandimo rahona sy masoandro any Johannesburg. Ny toetrandro amin'ireny nosy ravavinay dia ibalika ny andro any Seychelles sy Comore ary anorina tandrifin-drahona any Port-Louis sy Saint-Denis. Izay indray no mamarana ny fandaharantsika androany fa rahampitsonay velomaro.